Ny RPR na ny Rassemblement des Partisans du Ratsirakisme dia faly manasantsika mpikambana rehetra sy izay maniky dia natevin-dahana amin'ny fikambanana mba ho tonga monjy ny lanonam-be fiaraha-mikorana ho fampifantarana ireo mpikambana ao amin'ny borao-piandraikitra sy ny fikambanana dia mivarotra tsinanana ho fifampiarabantsika ihany koa nahatratra ny taona vaovao 2024 sy ho fankalazana ny 10 taona ny joroan'ny RPR izany dia ho tanterahana ao amin'ny gymnase ny Soavita ny zoma fa 3 volana martsa 2024 manomboka amin'ny 3 tolakandro. Ny lanonana dia eo ambany fiahian-dramatoa Sofia Ratsiraka, ministry ny asa tanana sy ny Aitao, sady filoam-boninahitry ny fikambanana ary ho hafanainy ny mpanakanto ao amin'ny kayamba-tena izy izay ny volavolain'ny président Didier Ratsiraka ihany koa. Rassemblement des partisans du Ratsirakisme. Rassemblement des partisans du Ratsirakisme. Tonga fa maro are!